mitsipaka tanteraka ireny zavatra voalaza ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina satria amiko zandry izy zanaka raha arataona ary raha miresaka politika dia heveriko fa mbola taona faharoa na TD ny azo sokajina azy zany hoe raha ohatra ka amin'ny diplôma zany ara-panjakana dia mbola tsy manana CP ara-politika akory ingahy ministra ny serasera sy ny kolotsaina ka tsara angamba ny ampatsahivana azy fa olona nianatra sekoly alahady tsara izy dia tokony olanjalanjainy izay zavatra resahany fa araka ny voalazany boky ny ohabolana toko faha 1 andininy fahatelo ambiroapolo dia milaza hoe zay miampina ny vavany sy ny lelany dia miaro ny fanahiny tsy ho azom-paoriana. Izahay moa dia tsy mamenatra anay ny maha TTE ara-politika anay fa izay zany fanazavan'ny TTE androany. Concertation no manapaka an'izany fa tsy ny fitondram-panjakana na ny exécutif na ny législatif. Ny concertation ireriany no afaka manapaka ny tondrosotra hitondrana ny Madagasikara hatramin'ny androany aloha dia nanaraka n'ilay didy izay navoakan'ny ACC zany isika mijanona ao anatin'ny lalam-pandrenana ary zany teny aminareo ny antony mahatonga antsika tsy mbola voasazy sy efa nisy sazy dia nisorona dia noho itsika mbola mijanona ao anatin'ny lalam-pandrenana io fa rehefa manapa-kevitra tsika ny concertation hoe andaotsika hialana lalam-pandrenana dia teny fampiarahan'ny malagasy rehetra izany dia mirositsika ka na ho any amin'ny fifidianana avy hatrany na ametraka sata vaovao dia anjarantsika lizya izay moa zany toromarika izay nomeny ny Prime Ministre Albin Kofiramanta sy ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika eto. Ozy ny teteza mita dia mizara roa mazava tsara ka tsy le teteza mita nahazatra atsika tony tamin'ny 5 sy 4 arivo no iainana eto zay nampatonga amin'ny teny izy milaza anareo fa ilay teteza mita mazava mahazatra atsika neto azavaiko tsara zany le izy anankiroa mazava ny transition misy ny atao hoe transition manaraka ny ordre constitutionnel zay ndray misy ny transition extra constitutionnel izany hoe ny transition tony tamin'ny 5 sy 4 arivo dia transition extra constitutionnel zany hoe miala amin'ny lalam-panorenana rava daholo ny antsim-panakana rehetra rava ny assemblée rava ny CENI rava daholo ny zavatra rehetrarehetra izay le mahazatra atsika fa ny transition zay hitantsika androany dia ilay transition manaraka ny lalam-panorenana izay no mahatonga anireo antsim-panakan'ireo mbola tsy rava na misy mangataka zao raha vao ny assemblée mbola manaraka tanteraka tsika ny constitution zay mampatonga ireo antsim-panakana toy ny assemblée ny CC sy ny maro samihafa androany zany raha misy ny fanapahan-kevitra dia ny concertation ireriany no manapaka hoe iroso ve tsika any amin'ny transition extra constitutionnel na teteza mita miala ny lalam-panorenana ny concertation manapaka an'izay dia afaka mametraka sata isika na ny concertation ohatra no manapaka hoe andao isika tonga dia anao fifidianana avy hatrany dia ny concertation manapaka an'izay zany hoe concertation ihany no afaka manapaka hoe ametraka ny sata ny teteza mita ave itsika satsy orkla azafady aloha azafady tena reraka misy manintsika anao fa zao aiza ihany le fanovanany resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapanay mihitsy teria taizany nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha a nandravatra nomaly ve ianao dia atsangana vilarapitso valio aloha iska raha tsinonako ay hitanao zany ianao ihany tena avaly azy ry namako ny tranom-pody no vitany vava fanofanovana kosa antsika rehetra miaraka fotoana fanavaozany zao andao mba hanavao toetsainy namaraina na atoandro na ariva topy radio fonafona talata fa 13 ny volana desambra taona 2024 manatitra ny araby topo klasy topo vavy amin'ity ora sy fotoana iandraisanao ny fandarana ity fandarana be miray talata
melohan'ny talata farany amin'ity taona 5 ity isany manao mampifandraitsika tsy amin'ny lafiny teknika tahina kely ihany koa sy Thierino amin'ny lafiny tantsoroka raha teknika manao fandrarana kapobeany miaraka amin'ny vahintsika amin'ity an'io ty Barson Rakotomanga miarabanao tonga eto amin'ny Top Radio am'izao marain'izao. Dia miaraba ny ekipan'ny Top Radio rehetrarehetra dia teny koa ny rapana ny mpanaraka ny fandarana. Ny vahintsika dia tsy vaovao fa mpitarika sindika izy ny randrana sindika ry mazava loatra maro moa ny sehatra antserany fa io ny tena isan'ny ahafantarany maro azy Barson Rakotomanga rehefa faraparana ohatra zao ny taona dia fanao ny manao jeritodika zany ny zavatra nitrangana namarika nyty taona 5 ity lohevitra resantsika amin'ity an'io ty meo fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny tsy voana amin'izay tsika fa ny lafiny sosialy indrindrandrindra mahakasika ny tontolo ny asa ny mpiasa ny ataontsika hoe ny amaindainy zany amin'ny ataontsika tompontsoa ny mpiasa ny tontolo iainana ny mpiasa ny lafiny lalàna maro samihafa fa raha petraka aminao fanontaniana ty mpiandohan'ny fiarahantsika Barson Rakotomanga raha atao zay ataontsika hoe amtinana fomba fijery nahitanao azy raha atao bango tokana zany ny sehatra sosialy indrindra fa ny tontolo ny asa tamin'ity taona 5 ity nanahoana. Io moa zany le hoe fito 5 no resahantsika manahirana no iteny hoe nety le izy fa ny azo ambara mahitsy be zany aloha zany hoe nisan'iny le fanovana zany dia fanantenana zany nohatra no hiteny amin'ny mpiasa hoe hisy fanovana ary zay le andrasan'ny mpiasa zany amin'izao farany taona zao zany miandry zany ny mpiasa hoe tena makany amin'le fanovana ve ny hitataratra ety amin'ny tontolon'ny asa sy ny famoronana asa sy ny zoan'ny mpiasa ve izay fanovana izay mbola nytiako tsinena tsara zany hoe mbola mipetraka eo anatin'le hoe manantena zany ny mpiasa amin'izao fotoana zao taorinan'le hoe fanovana goavana iny. Asa aloha hoe mifanalefy amin'izay ve satria raha ohatra jerena fotsiny zao amin'ny fisitrahana ireo tombontsoa sasatsasany raha ho nivon-kinapsa nge zao Barson Rakotomanga toatra nisy fampanisy dingana natao ihany reo fampisondrotana an'ireo zavatra sitrahana volanjaza sy ny sisa raha zay faharoa inona ny tena lasan'ny mpiasa ao anatin'le izy le hoe satria ny fanjakana zao ty misy hoe 7,100 zay hoe le le tsika raha ohatra ma zany tsika raha vao miresaka ty moa tonga dia nanonona ianao hoe miresaka knapsa nisan'iny 7 lasa ray alina niakatra ny volan'ny bevoka ny sy ny mpitraizakely ny zavatra tsindrina amintsika zany tsy zava-baovao zay tsindrina amintsika rehetrrehetra avy 2,000 ny volanjara dia lasa 5,000 dia lasa 7,000 dia zao izy lasa ray alina dia aiza amin'izay zany le vaovao tsy vaovao zany aloha raha ho an'ny mpiasa fa zany ohatran'ny hoe fa fiakarana tokony mandeha ho azy zany rehefa mandeha tsara ny fampidirana ny vola ny lasa-kemboka aveny amin'ny mpampiasa izay alefa ao amin'ny knapsa dia mitombo zany ny vola miditra ao amin'ny knapsa io ary tsy amin'ny lasa-kemboka ihany fa amin'ireny le fametrahana ny volany knapy ny volan'ny mpiasa any amina orinasa amina banka mba miteraka zany le vola dia le zana-bola reny zany tokony eritreretina daholo hoe makany amin'izay le isiny ny fampiakarana ka raha ny teny zany ny mpitantanao anivon'ny knapsa hoe ny tsara ny fitantanana dia mazava loatra izay zany ny azy no eritreretina dia tsy fanovana zany mbola tsy zay le fanovana ho resantsika rehefa avy eo tsy mbola zay le fanovana endrasan'ny mpiasa sy ny zokulna fa zay zany mbola hoe zay no hitany hoe anaovana kely reny le hoe vahaolana tako-kenatra ozy zay atonivon'ny randrana syndikaly mikasika andray io resaka io fa raha ohatra ka manao tamberina kely ihany koa Barson Rakotomanga raha hoe vao nipetraka nijoro ty fitondrana tarihan'ny filoham-panjakana filohan'ny fanavozana ny Repoblika Colonel Michael ty dia namaritra izy ireo lahara-pahamehana misa enina
dia anisan'io zay mahakasika ny sosialy ny betsaka amin'ireo dia eo zany aloha ny jiro sarano zay filana fototra eo ny fanabeazana sy ny fahasalamana dia eo misy resaka hoe ny asa ny andeha amin'ny fahadimy ny tanora ny asa dia aty amin'ilay fahina aty moa zany mikasika an'ilay anaovana an'ilay fanavozana satria ireo zany soritana efa nentin'ny prime ministre teny anivony nanteny mery ireo nanaovana an'ilay fandarana asa akapoben'ny fanjakana sy ireo ataontsika hoe tetiandro anatanterahana zany hita sotra efa hita ihany nge le finiavana ao anatin'izay zany le fanavozana pasoraly andin'ny fahadimy le resahako teo hoe ny tanora sy ny asa ao anatin'le resahana efa tsy efa mba mivatika vola 10 andro zao io ty andeha 10 andro ao anatin'le fotoana anaovana évaluation ary taona elanelan'izay 10 andro zay nareo dia mba tsy lazako hoe vahiny efa tena mba nifampiresaka tamin'ireo mpitatana ny firenena amin'izao fotoana izao tao anatin'izany fifampiresahana zany fampangilina ve aloha nataonareo sa hoe mba ahafahana manora ity ny hevitra ho fanatsarana ny tontolon'ny asa amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Io tsika raha mijery fotsiny hoe arak'ilay nambarako teo hoe ny mpiasa sy ny zokolona amin'izao fotoana izao dia manantena hoe inona le fanovana dia enao moa nanambarana ny tele hoe teboka fahadimy ao anatin'ny programa mpanjakana zava-dehibe zay ne mbola tsy miteny mihitsy hoe tsy makany amin'ilay fa zay mahita sady amin'izao le hoe nisy ny fionana le fanginana 2 volana zay le nambara mantsy tamin'ny fionana hoe amena 2 volana ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny gouvernemanta sy ny mpiaraka amin'ny ijerevana hoe manaona ny fiasany dia toy izany ko satria izay le nilaza hoe ny prime ministre dia tazometro amin'izao zay fanambarana izay hoe ny prime ministre dia mbola firongony satria isan'le nitorinay teny amin'ny Bianco tamin'ny 2024 mikasika ny fanaovana tantely-efadrakotra ny volan'ny mpiasa knapsa iny dossier iny zany dia nangina matoa nangina ny dossier tamin'ireny fotoana ireny dia teo amin'ny fitondrana izy zany satria solo tena mpanjakana tary amin'ny filakam-pitanana ny Bening izy dia zany manana tanana lava be teo amin'ny fanjakana izy amin'izao zany dia nanontaniana nyteneninay tamin'ny rehetra hoe tamin'izany izy tsy plein pouvoir zao izy plein pouvoir iza no mpitsara asa ao amin'ny Bianco sa iteny hoe coupable prime ministre amin'izao fotoana izao raha ohatra zao vao kitihana le dossier any dia zay no mahatonga anay raha mbola eo fitondrana izy tsy hisy mihitsy ny afaka hikitika le dossier fa dia lasa any zany ny dossier nay le napetraka tamin'ny 2020 sy 2020 pejy zay le fitambaran'le dossier napetraka teny amin'ny Bianco tamin'ny Pâques dia vao nalefa tany amin'ny Bianco satria rehefa eny amin'ny Pâques izy ka misy ahiahina kolikoly dia alefany kany amin'ny Bianco anaovana fanadihadina dia tonga teny dossier nay dia nahazo référence dia natory teo rehefa avy eo iny tsy verenantsika iny fa efa ilazana amintsika hoe 2 volana dia zay no nanginana kely tao anatin'izay fa nazany tsy hoe nangina tena tao amin'le hoe nangina zay nanao an'ireny esika mikasika ny raha vao mitsidikidika tontolon'ny asa ianao mitsidika syndicaliste ianao tsy maintsy mijoro foana zany ny randrana syndicale zay zao androany atoandro dia nao etsika etsy amin'ny zone forelo etsy misy orinasa satria miresaka knapsa mantsy anao misy orinasa izay aletsinalo ny lasakemboko amin'ny voniknapsa dia nakatony orinasa nakatony knapsa ny compteny le hoe zelena ny compteny dia nefa zao zany vonina amin'izay le orinasa andoha tsy lasa voasazy daholo keo zany mpiasa rehetrrehetra amin'izao amin'le couverture sociale afaka misitraka nefa ny vola efa nitangosina tamin'ny karama amin'le anjarany mpiasa dia zao zany le mpampiasa vonina andoha 40% 30 à 40% dia mbola tsy efa elaela zany nangataka an'io le orinasa teo anivon'ny knapsa nangataka fiona tamin'ny talejenara rehefa hoe zay nambara tamiko tamin'ny maly ary ho avy eo mihitsy ny randrana syndicale ao anatin'izay satria misy tombontsoa zoan'ny mpiasa voaketikedika eo ilazana amintsika hoe zany lasa manahirana be ao anatin'le inona marina no tena tiany atongavana ao anivon'ny knapsa mbola be da be ny zavatra fantatra satria tsy reny lasa manakona n'ilay tena zavatra tokony ovaina zany reny le hoe fampakarana kely reny atako kena satria tato anatin'ny herinandro fampiresaka tamin'ny mpiasan'ny knapsa mihitsy ary zay hoe reny le fandaniana miopapana fandaniana atao amin'ny fitantananao ohatran'ireny arahantsika mahita tamin'ny réseaux sociaux reny fanofana ordinateur to efa niala raha oana efa nasorona tamiko teo rany reny le tomobile mandeha amin'ny courant zany rehetra zany any be da be eo zany satria reny koa sange nisy an'le hoe fanapaha-kevitra tamin'ny fitondrana teo aloha hoe
tsy mividy fitaovana satria tratran'izany akamaroan'ireo andreny hoe tsy mividy fiarakodia vaovao fa mampanofa zany eo manofa moa zany satria ohatran'izao zao tadidiko ny tery zareo tery atsimba zazy tery amin'ny ACM ry hoe manao location amina concessionnaire fa tsy hoe mividy fiarakodia vaovao fa zany le toromarika avy any tamin'ny fitondrana teo aloha ka mety fampiarana zay natonga le ty amin'ny to mivokasika zany inona le de zay de zay le rasan'ny olona le anova taovana satria tsy vola mifanjakana io zany tokony mipetraka le phrase le fitenin'ny tanora tsy vola mibabanao fa vola mba ho mpiasa io dia zany tokony atao zay mba akely indrindra ny fandaniana fa inona zany nentinao anatin'izay rehefa hoe anao fanovana 2 volana mitendro le hiditra am'le satria mbola knapy zay antsika moa zany tena be da be misy le 11 milliards mapakapeo ndrery zareo amin'ny conseil communal hoe tsy adoan'io zareo fa an'ny SMGD de tia niafatra ho an'ny ramatoa conseil communal aloha zany ao anatin'izany conseil municipal hoe personne morale ny raha mangia be ny tanàna ratsy be ny tanàna izy tsy afaka nikitikitiky any vola mipiasa atao amin'ny knapy siny dikan'izany tsy mitovy hevitra aminao ny randrana syndikaly fa ianareo amin'ny commune aloha zany dia tsy maintsy miaraka amin'ny SMGD mamerina ny volany mpiasa zay aloha zany tsy hitovizana hevitra amin'ny ramatoa conseil municipal zany Clémence zay resaky zay efa lasa lehibe ny faritra Lalamanga izy moa arabaina izy ao anatin'izay andraikitra vaovao zay fa de fa ambaranay aminao zany tsy mitovy hevitsika nareo nisany tsy fahafahanareo mifandrindra zay ne satria conseil communal zany tokony afaka mandrindra tsara ny fitantanana manara-maso fitantanana ataony be ny tanàna isan'ny tompony andraikitra akory zareo zany zay le tandremana tsara ao anatin'ny zavatra oatra zay hoe responsabilité partagée ny conseil communal conseil municipal sy ny be ny tanàna io zavatra io dia anjaran zareo mamaly le izy fa ny fantatry ny mpiasa de miverina ny volan'ny mpiasa ary any zany ka tale général ny tokony napakatra sandry napakapeo be mihitsy hoe zany tokony zeleny nalay ny orinasa io zeleny ny vola tany amin'ny resaka commune tany tsy mamerina ny vola ry zareo fa tsy ny orinasa am'izao amerina efa milazalazay ny araka ny fitarainana maly de be da be ny orinasa ohatran'ny fanomboka ohatran'izay hoe idina le kaontiny de raha ohatra ka tsy andoko kosa aloha ny orinasa za manomboka-hevitra amin'ny knapse fa raha ohatra kosa vonina le orinasa androtsaka n'le trosa ao anatin'lay hoe zarazaraina le izy inona ny tsy anokafanao an'le izy satria le izy ane raha idinao de tapahanao koa zany le zoso tombotsokely le mpiasa mpikambana ao anatin'le izy zay ny zava-misy ao anatin'izay zany hoe any zany fanovana ilaina izao hoe ahoana no anenana ny faran'izay kely ny fandaniana ny fitantanana fa ampianina kosa ny averina daholo le vola arovana ny rafitra io knapy io ety mahaliana nareo iny fa ho tolotra eo zay rehefa knapy sa moa zany zao karazany hoe singanaka ao anatin'ny tontolo ny asa amin'ny ankapobeny